Faly miaravantsika rehetra indray zay mpanaraka an'ity serasera 3 minitra ity zavatra resantsika androany mikasika zavatra iraisam-pirenena indrindrandrindra fa alohan'izay alohany dia efa hitantsika efa mandeha ny COMESA ao Madagasikara efa tonga ny filoham-pirenena anankiray izay anisany malaza indrindra any Afrika dia arabaintsika ihany koa izy dia alao izy mba hitany ao tanànantsika hoe mandroso ny tanàna manan-karena ny vahoaka sy ny tanindrazantsika fa ny zavatra tsikaritra hono tamin'ity COMESA ity zany dia ny fisian'ireo tanky sy blindé isan-karazany manerana ny tanàna ilazana angambany izany hoe tena miandraikitra ny fandriam-pahalemana tokoa isika miaro ireo vahiny ireo miresaka an'izay tanky izay antsika fa amin'ireo lafiny iraisam-pirenena dia hoe manomboka tamin'ny Mali ny fanafiana any Mosul tanàna anakana lehibe faharoa ary ao no misy ny foibean'ny ireo mpitonina ho fanjakana islamika io tanàna io zany no tian'ny firenena irakiana ho alaina amin'izay kosa mba horoahana tao ireo mpitonina ho fanjakana islamika ireo nanitona ny saika androany zany dia ny fahatongavan'ireo androany any an-tanàna ny Karakosh dia tanàna feno kristianina tanàna anisan'ny betsaka kristianina indrindra ny Irak mahatratra 5,000 alina ny kristianina ao misy masera fantatro avy ao amin'ny tanàna Karakosh io ka tandroany izy nantaniko ny fihetseham-pony tamin'ny nahatongavan'ireo miaramila sy ireo peshmerga zany hoe ireo mpiady kourda dia ao amintsika anazy ny fitenenana. Alors siamo qui con Sor Susanna, masera dominicaine irakienne avy ao amin'ny Karakosh dia tanàna lehibe eo amin'ny 30 kilometatra miala ny Mosul ary kristianina daholo ny olona ao nanana vaovao avy amin'ny fianakaviana ny Karakosh ve nareo nahita sary vitsivitsy zay dia ireo miaramila zanaka avy ao Karakosh niditra ny verina avy ao nanakao Karakosh tsy nisy izy tsony satria efa nitsoka daholo zareo nisy vitsivitsy mbola nijana any fa no samboron-jareo ery nefa hoe misy fety goavana any Karakosh satria tonga ireo mpanavitra tena misy fety lehibe mihitsy nilazain'zareo fa ny évêque ny mopera ny masera na mpivavaka rehetra na ny vahoaka rehetra dia nasaina tonga tany amin'ny fiangonana mba hisaotra an'Andriamanitra ary avy eo dia nanao fety zareo ny hira tanohan'ny Karakosh ary nandihy ihany koa. Avy eo dia nampiseho masera ireo indreo sary azona avy amin'ireo fianakaviana misy an'ireo miaramila avy any Karakosh misambotra an'ireo miaramila sisa sy nitsoka dia isaorantsika masera Suzanna tamin'izay fijoroan'ny vavolombelona kely izay ary maniry amintsika mba hitoy amin'izay ny fandriam-pahalemana any amin'iny tanàna iny dia izay koa nametraraka ny veloma amintsika amin'ity andro any ity veloma tompoko.